Ho fametrahana ny politika ny fitondram-panjakana eo amin'ny fampananasa ny tanora dia piasa 2020 mianada no nahazo fifanarahana ho piasam-panjakana eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana. Fotoana izay nampatsiahivan'ny ministra Henri Laurent Radasson ny fanaraha-maso akaiky sy ny fanadiovana izay atao eo anivon'izay asa-panjakana izay. Marc Antoine no mitondra antsika ny vaovao. 2020 menada no nandray ny fifanarahana amin'ny mampiasa-panjakana raikitra azy androany maraina teny amin'ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana. Nandritry ny lanonana nitanterana teny amin'ny ministera teny Nansana dia nanamafy ny ministra fa ny firosony ny fitondram-panjakana indrindra ny fanatanterana ny politika ny filoha Erajonary Mampianina eo amin'ny fanomezana asan'ny tanora no antom-pisian'izao hetsika izao. Na eo azy izany dia nampatsiahy ny ministra Henri Laurent Radasson ny fanajana ny asa ary isy arak'izany ny fanaraha-maso ireo mpiasam-panjakana eo amin'izay fanatanterana ny asa izay mba hanatsara bebe kokoa ny fanomezana lanja ny mpanjifa izay tsy izy afa ny vahoaka malagasy. Pirenena velabelarin'ny sy taritin'ny filoham-pirenena dia miady amin'ny tsy fananan'asa raha izay faharoa mbola politika fitantanam-pirenena ihany koa nomen'ny filoham-pirenena ihany koa ny fanatsarana ny toeran'ny mpiasam-panjakana am-perinasa. Izay lanonana izay dia nitsidika avy hatrany ny ivitoerana fidirana sy fivoahan'ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny serasera ny ministra Henri Laurent Radasson. Ivitoerana izay mandray amin'ny tanana amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao ny fivezivezen'ny mpiasa ao amin'ny ministera. Hita taratra no iranty ireo mpiasam-panjakana izay manao tsirambana, ireo izay mingirika ary koa ireo mpiasam-panjakana izay tsy mandray ny toeram-piasany mihitsy.